Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tafiditra ato anatin'izao fandaharana mivantana izao. Miarabantsika rehetra any amin'ny YouTube, miarabantsika rehetra ihany koa ety amin'ny pejy Facebook, tonona amintsika rehetra ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavany famindrapony manapaka amintsika rehetrarehetra any. Raha ny lohateny hitantsika dia nisafidy ny lohateny manokana ny hoe chantage biblika. Zavatra hafa mihitsy asaiko zaraiko an'io fa zavatra namangy ahy izy ity hoe resaka chantage biblika ity, ty resaka chantage ity amin'ny endriny maro isan-karazany eo amin'ny fiainantsika mpino, ohatry ny somary nanindry ahy zany izy ity dia mba ity indray no zaraiko an'io hamantarantsika ny sitrapon'Andriamanitra sy makafakantsika fohifohy ny zava-miafy ny filazantsara sy ny fahendrena tokony ho ratovantsika, ny fahamailona rehetra tokony ananantsika ao ambadika izany rehetrarehetra izany. Mivavaka isika ho voninahitran'Andriamanitra tsy toa irery ihany. Saotranao zay Jesosy Kristy raha mbola afaka mifampitafa mivantana amin'ny alalan'itony tambajotra itony, tononay ny fahasoavanao sy ny famindraponao amin'ny tsirairay izay tafiditra ato anatin'ity fandaharana ity, na ihany koa ireo rehetra mamerina mamaky tahaka ny fahazarany isan'andro isan'ora manoloana ny fifandraisana aminao aoriana izao fandaharana mivantana izao izany hoe amin'ny alalan'ny famakiny ny vidéo en différé. Tononoko ndramaherinao Jesosy Kristy ho arifenitra ato anatin'ny fizarana manontolo, indrindra ihany koa tononoko izany ramaherinao zany herin'ny filazantsara hanapaka ato anatin'ny teny izay ho zaraina rehetra. Ianao no mitany teny ianao no manamina an'izany teny izany mba hitondra ako sy vokatra eo amin'ny fiainam-panahinay tsirairay avy. Ny aja sy ny dera dia ho anao irery ihany raitsy toa ary ny anaran'i Jesosy Kristy no anonako an'izany vavaka izany. Alleluia, amen. Ina tompoko ny lohahevitra diniantsika anio ny sujet afakafakaitsika fofoy anio dia mikasika indrindra ny antsoiko hoe faritako hoe chantage biblika. Définition tsotsotra ny amin'ny resaka hoe chantage, ny resaka chantage dia antsoin'ny teny baiko hoe extorsion, extorquer de l'argent zany à partir ny moyen anankiray, ary ny matetika dia souvent izy io moyen de pression, zany hoe manisy pression amina olona anankiray ianao amin'ny alalana petrakevitra anankiray na amin'ny alalany fekevitra anankiray, dia ao anatin'iny zavatra atsanganao iny ianao ny finosakevitra aorinao iny dia manindry pression ao anatin'izay ianao dia izay no mamaritra n'ilay antsoina hoe chantage, mba hahafahanao misitraka tombotsoa, mba hahafahanao manapatra, hahafahanao mampiasa hery, hahafahanao misitraka tombotsoa ao anatin'ny fahalemen'ilay victime amin'izay ohatra no raisitsika tsotsotra izay. Zay raha hatao définition tsotsotra ity resaka hoe chantage ity. Maninona moa no faritako ilay lohahevitra hoe chantage biblika. Raha maka andinin-tsoratra masina anankiray tsika, maka tantara anankiray tsika dia ao amin'ny toko faraky amby roapolo ao, plus précisément any amin'ny andininy faraky amby roapolo sy faharoa amby roapolo any misy tantaran'ny mpianatra tao aorian'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia fanontelo nisehony Jesosy Kristy tamin'ny mpianatra. Nisy fotoana izy teny mibarika niondrana tsambokely naniraka ny mpianatra hoe aro-tsainy arato amin'ny lalindalina rehefa nanarato ny mpianatra, dia nisy rappel souvenir atao amin'ny mpianatra hoe ny tompo ity. Dia en même temps izy namaky ny mofo, en même temps izy namahana ny mpianatra sy ny sisa rehetra, vanim-potoana nafinaritra be nostalgique ny révélen'ny tompo atao anatin'izay hoe fisehoany indray tamin'ny mpianatra izay. Fa tao anatin'izay fisehoan'ny tompo hoe mamy sy nostalgique sy misy valeur izany, sens spirituel tian'ny tompo apetraka izay dia nisy toe-po tahaka an'izao tamin'ny Petera.
misy toe-po tahaka an'izao tamin'ny Petera, ny apôstôly mpianatra Petera. Fantatsika rehetra ny hafanam-pon'ny Petera, fantatsika ny toe-pon'ny Petera hoe atraisa izy mafana fo, atraisa izy mandaingandainga, atraisa izy tena hoe mahery vaika ihany koa tamin'ny faniparitahana ny herin'ny filazantsara. Dia tsy inona ilay toe-po fa ity sujet antsika ity hoe nisy fieremana manao chantage tao amin'ny Petera tamin'ny Jaune, apôstôly Jaune, ilay mpianatra ny faritan'ny baiboly hoe tiany Jesosy Kristy indrindra, fa eo mason'Andriamanitra moa tsy misy an'izay hoe ity tiako indrindra dia ity tsy tiako kokoa, na hoe ity tahaka izao dia ity tahaka an'izao, tsy ao am-pon'Andriamanitra izay. Fa dans le sens hoe tian'Andriamanitra tamin'ny resaka fanakinan'Andriamanitra manokana ao anatin'ny antsoina hoe intimité, ny amin'ny resaka fanambarana. Apokalipsy mambara amin'izay. Dia rehefa nyresaka sy nitafa tamin'ny mpianatra teo Jesosy Kristy, dia nisy passage izy nanambara ny amin'ny fahafatesana. Dia nifoto ao anatin'ny toe-pon'ny Petera le toe-po manao chantage. Dia ozy Petera hoe dia ahoana zany miresaka fahafatesana ianao raby eo miresaka fahafatesana ianao mpampianatra eo, dia ahoana zany ny amin'ilay mpianatra tianao indrindra, dia ahoana zany ny amin'ny Jaune, apôstôly Jaune, ny ahoana zany ny amin'io le mpianatra manakin-doha aminao en intimité aminao io, ahoana zany ny amin'io. Fa izay toe-pon'ny Petera izay misy chantage. Jesosy Kristy mihitsy eto no ataony chantage biblika ny loha-hevitrintsika. Io resaka chantage io ry havana dia tsy avy amin'Andriamanitra izy io, fa avy amin'ny saintom-potsika. Ary tellement hoe développé ao anatintsika ilay resaka égoïsme, tellement tsika hoe égoïste, tellement tsika hoe misy zavatra mahatonga tsika tafalatsaka ao anaty obsession, dia lasa lavitra be, mibahana be atao anatsika sy mibotsina be, mitombo be atao anatsika. Ahoana nefa ny baiboly mampianatra antsika hoe izy tsy maintsy mitombo, Jesosy Kristy tsy maintsy mitombo ny filazantsara, tsy maintsy mitombo ny soratra masina, tokony hitombo ary tokony tsy maintsy hoe izay aty anatsika, fa ny égoïste atsika, ny égoïsme atsika tokony hiena. Za tsy miresaka ny développement personnel, mampitombo ny personnalité an'ilay olona ary mi-exploiter an'izay, mi-surexploiter an'izay. Dia ao anatin'izay izy manao projection any amin'ny tontolo astral, ny tontolony astre, ny espace, ny tsy hita maso, ny tsy taka maso rehetra any. Dia izay mahatonga an'ilay hoe miresaka maty, ésotérisme, ny occultisme, ny éveil collectif sy ny zavatra ohatran'izany, izay tsy biblika fa manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa mandany heriny danger be reny. Fa nisy fotoantsika efa niresadresaka tsotsotra an'izany teto, fa mahatsara antsika ny teny miverimberina dia somary mamerina mamily ihany manao rappel amin'ny zavatra efa voalaza sy mampatsiahy antsika fa tsy tokony ho adinontsika ny fasikasehana zavatra rehetrarehetra izany. Dia eto misy any Petera, Jaune toko faha 120, andininy faha 120 sy faha 20, manao chantage an' Jesosy Kristy sy manao chantage an' Jaune apôstôly. Fa tena tonga dia napetraka Jesosy Kristy tamin'ny toerany mihitsy, satria faut savoir discerner, esprit de discernement. Tonga dia hitan'i Jesosy Kristy tena hoe transparent eo anatrehan'i Jesosy Kristy, eo anatrehan'ny fanahy masina izay toe-pon'ny Petera manao chantage ao anatin'ny soratra masina izay hoe dia ahoana zany ny amin'ilay mpianatra tianao indrindra ity. Satria tao alohany hoe dia misy passage hoe rehetra hoe intimité tamin'ny entre ny Jaune sy ny apôstôly Petera, entre ny Jesosy Kristy azafady sy ny apôstôly Petera. Fantatsika ny tantara le hoe raha vakintsika le toko sy andiny io Jaune toko faha 120 dia misy an' Jesosy Kristy nametraka fanontaniana tamin'ny Petera intelo hoe motiava ianao ry Petera fa hanoarany endrika. Ianao malala ty tompoko, ianao malala Jesosy Kristy. Misy discernement be ao anatin'izay ary misy passage ngeza be mihitsy, misy resaka spirituel be mihitsy le dévoilen'i Jesosy Kristy tamin'ny Petera hoe tsy nofa mandrano
ny dévoilé ny fiangonako taminao ainsi de suite iny passage hafa indray iny fa tellement zany lay ego tao anatin'ny Petera en même temps hoe tonga ilay confirmation tamin'i Jesosy Kristy hoe fa ano raha niondroko ry Petera nahazo an'izay ordre izay Petera nahazo an'izay ataoko hoe tombotsoa nahazo an'izay fonction izay Petera de nietsika tao anatiny ilay ego ka nahatonga azy anao chantage an' Jesosy Kristy sy nahatonga azy anao chantage any apôstôly John hoe de ahoana zany ny amin'ny apôstôly John nahoana zany ny amin'ny mpianatra tianao indrindra io satria zany nomenao nomination hoe fa ano raha niondroko au lieu de hoe tokony hiteny ianao amin'ny John an'lay chantage an'lay firehana an'lay fiebebona ary an'lay chantage ny devoly ny se révélé tao amin'ny Petera anozongozana ny fahamarinan'ny filazao tsara tiany Jesosy Kristy apetraka eto fa tonga de napetraka Jesosy Kristy tamin'ny toeran'izay fisaina sy fieritreretany demony izay hoe ahoana ho inona ny aminy raha tiako toetra izy mandra-piaviko ary zay de mitoy amin'ny tantaran'ny apokalipsy ny Andriamanitra tsy tony sy révélé ny tao an-danitra tao naseho an' Jesosy Kristy tamin'ny John apôstôly John ary parmi amin'ny apôstôly rehetra izy 12 lahy dia i John irery no tsy tapadoha mort naturel na de hoe nisy ara ny torture nahazo azy tahaka ny apôstôly rehetra de John irery ny apôstôly John irery no antsoiky hoe tao anatin'izay mort naturel izay ataonao inona ny aminy ahoana ho inona ny amin'ny John ahoana ho inona ny amin'ny sœur sy frère anareo ao am-piangonana io ahoana ho inona ny amin'ny rabe sy rakoto raha tiako toetra izy hoy Jesosy Kristy Jesosy Kristy de manana ny hevitra heverany olona tsirairay manana ny vision any amin'ny olona tsirairay izy manana ny programme any amin'ny olona tsirairay izy ary manana ny anjara toerana ametrahany olona tsirairay attention fa olona tsirairay teneniko eto dia olona en relation amb Jesosy Kristy fa tsy olon'olom-poana ivelan'izay antsoina hoe kitapo lien sy cordon relation lasaka faribolana Jesosy Kristy zay amen donc zany ça sert à rien ny anaovana chantage ao amin'ny tontolon'ny hevitra soratra masina satria ny fisainantsika olombelona ikendry tombotsoa ny fisainantsika olombelona handamina ny fisainantsika olombelona hametrapetraka ao anatin'ny fisaina sy fieritreretana ikendry tombotsoa manokana profit en tirer profit tsy mahozongozona ny fahamarina amin'ny soratra masina izay ao am-pon'Andriamanitra izay fa mipetraka foana ny fahamarina ny soratra masina hoe ahoana ho inona ny aminy fa iza de manana planina amin'io mpino anankiray io tiako itoetra izy mandra-piaviko atreto zany de mampahery antsika hoe ny chantage rehetra afafin'ny devoly eo amin'ny fiainanao ny chantage rehetra na biblika na lafiny social na lafiny material na ninona mety ho endrika zany du moment ianao ary zay tena tsy rikingeza be manana relation amin'Andriamanitra tsy to tsindriky foana ho azy ay miresaka amin'ny olona manana relation amin'Andriamanitra tsy to eto zany misy cordon misy lien nanolotra ny tena atolory ny tena nareo Romanina 12:12 tao fanatitra velona de miaraka amin'izay nisy an'ilay fitohizana teny fikasana avy any ambony am'toy ary am'paka amin'izay olona ahitany fity sy ankasitrahana dia atreo tsy misy mahozongozona ny vision'Andriamanitra sy planin'Andriamanitra iny fa mitoetra foana ny olona io ninona chantage ataony devoly
ninina chantage apetraky ny olona ao am-pony ny mpino anankiray, apetraky ny démonia azafady ao am-pony ny mpino anankiray, hoentiny a manapatra amin'ny olona anankiray tsy manan-kera, fa marina foana ny planin'Andriamanitra ary tsy maintsy a tonga amin'ny finalitéany. Alléluia, amen. Chantage biblika hiditra lalandalina kokoa ary sika, hiditra lalandalina kokoa isika, ary somary kasy kokoa tsika amin'ity resaka chantage biblika ity. Asa raha mandinika isika amin'izao vanim-potoana vaninandro farany izao a, de miroborobo be ny fiangonana etsy sy eroa. Mahafinaritra, au lieu de hoe mahita bara, mahita sexe shop, mahita tranombarotra fifohana sy fitorohana, ny fifohana sisa sy fisototoka, karazana restaurant dia feno ny fiangonana. Mahafinaritra, amen, alleluia, de raina ny tsotoa. Fa izao anefa ny fanontaniana ngeza be mipetraka, moa va ireny fiangonana rehetra mijoro etsy sy eroa ireny a, izay mameno ny elakelan-trano a Madagasikara, Afrika, manerana ny tany reny, Brésil, partout, dia araka ny vision an'Andriamanitra an'ilay question tokony hipetraka. Ary sika de mametraka an'izay foana, isika de manaitaitra ny mpino foana amin'izay zavatra izay. Misy ny passage amin'ny baiboly miteny hoe aza mahafoy ny fiarahantsika, ny fiarahanareo miangona, fa misy toy an'ilay izy fa mifananara kosa maika fahatongotra ny farany. Ny zavatra misy anefa any anatin'ny toeram-piangonana isan-karazany, any anatin'ireny mega church ireny, eny amin'ny esplanade na ohatra hoe eny amin'ny coliseum, na ohatra hoe ao amin'ny palais des sports, na eny amin'ny stade Malakama sy ny sisa rehetra, dia resaka culte miaroaro an'ity sujet petrakevitra petsatsika ity hoe misy chantage biblika daholo ao anatin'ilay izy. Samborina ny verset toko sy andininy atao anaty baiboly a, dia ahodina ny famarinany soratra masina, transformena, transfigurena ny parole, logos, ny teny ao anatin'ny soratra masina, de entina amin'izay dans le sens hoe pour extorquer, zay le resaka extorsion, pour en tirer des profits, de l'argent, afahana maka tombontsoa. Amen. Eto zany a dia merina zavatra efa nolazaintsika matetika teto foana. Malaki 3:10, etonareo any ampahafolokarenanareo a dia aitsika rehetra mitoyana, voaiko a ny varavaran'ny lanitra, ampidianako a fitahiana manana ambiampy ao anareo. Ekeko fa tena biblika ny dimy, ary zatry contre ny dimy, tena mampirisika mihitsy aho hoe manaova dimy. Ary zay dimy izay a mbola misy détail be, satria ny dimy izany a tany amin'ny Torana, amin'ny testamenta taloha de mazava be mihitsy hoe ampahafolon'ny divay a, ampahafolon'ny vary a, ampahafolon'ny arena rehetra. Zany tena hoe mandeha tsara mihitsy ny calcul, satria du moment tsika midéraper amin'izay hoe tsy ampahafolony, fa mety hoe izay a araky ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika par rapport amin'ny disponibilité atsika, fahafahantsika mandoa, de iny moa anaty valopy tsisy mahita iny. Du moment sika mandeha amin'izay a, fandeha izay dia efa mandangy amin'Andriamanitra, sady mandangy amin'ny tenako a no mandangy amin'Andriamanitra. Dinio zay zavatra n'le sariko zay. Ampahafolony tena tokony voazara tsara mihitsy hoe voacalcul tsara mihitsy hoe ampahafolony 1/10. Zavatra ray zay. Ny contexte atao amin'ny testamenta taloha de mazava tsara ny resaka dimy.
ny levita voatokana. Aleloia. Ny levita ny taranak'Levi dia voatokana. Izy ireo dia tsy nanana anjara raharaha hafa tsy ny fisahanana ny tempoly. Veriko tsara. Izy ireo dia tsy nanana anjara raharaha hafa, fa izy ireo zany dia voatokana, consécration, consacré mihitsy izy ireo hoe mikarakara tempoly fotsiny moasan'izy ireo. Ny momba ny tempoly, ny koja rehetra ao amin'ny tempoly, ny fisoronana ao amin'ny tempoly, ainsi de suite, ary tsy maintsy manaraka ny lalàna sy Torah izay. Tsy mahazo misy mibolisatra. Amen. Dia noho izay hoe zareo tsy manana anjara raharaha hafa ankoatra ny fikojana ny tempoly sy ny fisahanana ny tempoly izay, midika hoe tsy nanana anjara raharaha ho fivelomana zany izy ireo. Fa ny raharahan'izy ireo zany, ny antom-pisin'izy ireo, ny anton-draharahan'izy ireo zany dia izay hoe 100 isan-jato. Ary fantatsika tsara fa any amin'ny testamenta taloha, il suffit fotsiny hoe mibrave ligne rouge, mibrave ny Torah, mibrave zavatra ohatran'izany, dia tout de suite ny sanction avy any an-danitra. Na misy afo milatsaka eo, na misy fahafatesana tsy azonao ialana, tout de suite, irréversible. Zay. Zao Jehovah Andriamanitra roa dia afo mandoa. Tsy miblagy mihitsy ny fanan'Andriamanitra ny fanamasina tany amin'ny testamenta taloha. Zany akory tsy midika fa miblagy ny fanamasina amin'izao vanim-potoana iresantsika izao. Fa ny dimension mbola mibotsina kokoa. Ary tena hoe mbola ambonimbony kokoa ny régime iainantsika. Ny olona manana intimité ao anatin'ny antsoina hoe grâce dia mahatsapa an'izay. Fa izao, fa saingy tsy tanterahana vetivety ozy ny baiboly ny ratsy ataon'ny olona, ka izany no kirizany amin'ny fanaovany an'izay acte maha malfaiteur, banditisme, brigand sy ny sisa rehetra azy izay. Chantage biblique. Amin'izay ohatra farany raisitsika izay la endrika chantage eo du côté ampino izay mandoa ampahafolo-karena. Be da be mihitsy monsieur patient ao anatin'ny fisainany mpino ao rehefa mandoa ampahafolo-karena izy. Satria izy manao an'ity ampahafolo-karena ity dia tsy vitsy ny mieritreritra hoe domoko tapaky ny andoherany ny fanamasina. Hoe zara nga anao ampahafolo-karena fa ity ny lakle afahako manovy fitahina. Sokafy ny maso tompoko, sokafy asivoko lura. Fa misy zavatra tiany tsy toam-bary ao anatin'izany contexte izany testamenta taloha. Zao ny olona rehetra izay nandodima tao amin'ny contexte levita. Araky ny testamenta taloha ohatra ny raisitsika eto dia miaraka amin'izay hoe mihia ireo tsy manana anjara asa sy raharaha ivelona ny fanajarinan'ny tempoly ireo. Trano firaketana, mila asikanina ireo, dia miaraka amin'izay paralelina amin'izay ilay fitahiana hidin'i Jehovah Andriamanitra Tsotoa Elohim, satria izy dia mandinika ny vosiny fo, aritany tsara mihitsy ilay calcul hoe tena ampahafolon'ny vary, ampahafolon'ny tany, ampahafolon'ny karama, ampahafolon'ny tsy misy lainga, tsy misy fitaka, madio. Satria Andriamanitra tena madio izy, Andriamanitra dia tena clair et net izy. Zany resakintsika hoe clair et net zany mbola famaritantsika olombelona zany, fa misy tsy haintsika ny mamaritra an'izany fahadiovan'Andriamanitra izany, tsy haintsika ny mandrefy an'izany, tsy haintsika ny mandanja an'izany, fa fisina ao anatin'izany. Dia izay natioran'izay izay no mandinika ny vosiny fo eo amin'ny fiainantsika. Dia par rapport amin'izay hoe madio io contexte fandoavana ampahafolo-karena io, madio ihany koa ilay voatondro fa mandray ny ampahafolo-karena ny levita. Amin'izao contexte iainantsika izao zany dia ny pastora sy ny bishop sy ny apôstôly sy ny goenina sy ny sisa rehetra izay mitango ampahafolony madio ve clair et net, tsy misy chantage biblique avy ao anatin'izany, madio fototra tsara. Zay vao misy famonjena afaka aki, zay vao misy portion ana grâce sy asan'ny fana miteny sy afaka monsieur manifester eo amin'ny fiangonana anankiray, eo amin'ny tontolo fiombona mavaka anankiray. Sinon
Sinao mialatsiny ahitiny an'ity fa resaka séduction, resaka synagoga ny Satana. Zany hoe Satana no misurpe an'ilay culte, Satana no mandrafitra n'ilay fivavahana, Satana no manamboatra n'ilay fiombonam-bavaka, monter an'ilay pièce. Satana no manangana n'ilay rita. De misy agent io, mety ho apôstôly, mety ho pastoly, mety ho mpintsotro, mety ho évangéliste io, mety ho mpitory-teny ohatranazy io, mety ho président ny république io, mety ho mpiasa-panjakana tsotro, mety olona manao témoignage io. Fa satria ilay fiangonana synagogan'ny Satana, de omeny Satana intelligence, omeny Satana fahiratan-tsaina le olona, de miteny ihany izy hoe Jesosy Kristy fa Jesosy hafa preseny sy proclamena sy ambarana eo ny rafiderana amin'ny rehetra mandeha Jesosy Kristy, ny fahagagana rehetra hitanao sy ny sisa rehetra. De raha hoy ianao hoe mijery ivelany dia selon la Bible, de raha hoanao tsy toy, de raha hoanao ray tsy toy, voninahitra ho an'Andriamanitra tsoa, de raina ny anaran'i Jesosy. Fa ny olona manana fanomezam-pahasoavana, don de discernement avy any ambony de mahita fa culte satanika le izy, resaka synagogan'ny Satana le izy. Ary ny supportn'le izy de resaka chantage biblika, resaka chantage afetsena ho fikendrena tombotsoa, mety hoe mamona vola, mety hoe resaka célébrité, mety hoe toerana ihany koa, hitanao ohatrany hoe toeram-panjakana, teo filohan'ny république de mampiasa version biblika, ohatra hoe aza matahotra mino fotsiny ihany, na ohatra koa hoe fitiavana ny lehibe indrindra, na ohatra hoe misy taxi be de misy teny misoratra masina ao anatin'ilay taxi be hoe tahiny ianao raha miditra, tahiny ianao raha mivoaka, nefa ny famerim-bolan'ny olona valendry zalahy daholo, ariny eny amin'ny atsasa-dalana le olona. Ohatran'izany le fiangonana, ohatran'izany le fiangonana, chantage oa, chantage biblika. Ka ny anton'ny pub tsy de hoe fanamelohana antsika, ny anton'ny ity mivantana ity tsy resaka hoe velokibay, na koa hoe resaka hoe fanapatipatiana antsika, resaka hoe zavatra ohatran'izany, fa ny anton'ny lohahevitra dia aoka isika ho tonga saina, aoka isika hiratra ny fisainantsika sy ny fieritreretantsika hitodika amin'Andriamanitra tsy toa, fa tena betsaka ny olona no manao chantage amin'ny tontolon'ny soratra masina, tontolon'ny baiboly. Alleloia. Be da be reo mpitondra fiangonana sy mpitarika fiangonana no manao chantage baiboly. Raha le resaka mpahafolokarena teo fotsiny ihany no jerentsika, zaho tsy contraire, za tsy manohatra ny zavatra voasoratra ny baiboly, fa misy toko sy andiny vitivity tsy reto omeko atsika. Asan'ny apôstôly toko 2 sy ny asan'ny apôstôly toko 4, ny ombona ny mpino tamin'izany ny fananany rehetra, vakio zany tantara zany. De misy ny tantarany Ananias sy Safira nandainga satria nisy an'le esprit manao chantage tao anatiny tao, fa tonga de natsetaky ny fanamasina. Fa apetrao ny fanontaniana hoe reo pastora hitanao reo, mpitaky ampahafolon'ireo, reo milaza azo apôstôly sy bisôpy sy ny sisa hatramin'ny mpanao politika ireo, nisy président mihitsy ny teny hoe rehefa tonga amin'ny fitondrana dia meko ny mpino ny karamako 2 volana 3 volana, meko ny vahoaka, meko ny mahantra, zafady. Ora nefa rehefa tonga teo izy mialatsiny hiteny hoe que dalle, que de pipeau, laika fotsiny, baratin. Zany ny olona nofitinao, zany lay olona nanampitamby anao, nanao chantage anao tamin'ny verset biblika hoe fitiavana ny lehibe indrindra, eto miakatra ity firenena ity sy ny sisa rehetra, de nitambatambazana ianao kerimesy
spectacle mampandia fitombenana, no zarazarainy t-shirt ianao a, de fanapahana ny varitsindro eny ianao a, de ataony chantage foana no isan'andro hoe fa avy tatena ara-tsakafo a, mandroso ny firenena sy ny sitra rehetra. Zany ny zavatra misy, zany lay esprit any démonie mamatotra an'izao firenetsika izao, satria no laisser faire itsika, avelatsika hanao chantage amintsika ny démonie, avelatsika hanao chantage amintsika ny karazan'olona toy ireny, avelatsika hanao chantage amintsika ny sinoa, avelatsika hanao chantage amintsika ny karana, avelatsika hanao chantage amintsika ny faux prophète président 2013, avelatsika hanao chantage amintsika ny karazana mpanao kobakambava rehetrarehetra izao ao am-piangonana hoe mahavita miracle, izy bomba enjera aty a France sy ny sisa rehetra. De mampiseho karazana miracle ao amin'ny pejin'ilay dadan'ny zareo a, chantage biblique fa tiako ianao ho tonga saina, ary tiako ihany koa ireny olona ireny a hiverina amin'ny fitiavana voalohany. Io esprit manao chantage io a atao amin'ny sany edeny io no nitsikafina voalohany, haitsika rehetra zany, ny menarana nanao chantage tamin'ny Eva, anky vary nitenenin'ny Yahweh Elohim izay hinananao ve ny hazo eo afovoan'ny sa, anky vary séduction nge le chantage, de miaraka amin'izay koa misy moyen de pression atao, de iny no abotsy ny démonie, de iny no arindrany sy ataony mibahana eo amin'ny fijerinao mba hanananao tahotra. Isan'andro anefa ianao mihirahira, isan'andro isika manambara hoe lehibe ilay atanatiko a noho izao tontolo izao. Or anefa vao manao chantage amintsika ny démonie dia very ny moyen déstabiliser isika, de misedy anio a dia manao rappel amintsika hoe tena lehibe tompoko lay ao anatinao noho izao tontolo izao, aza misedy enao, aza manaiky anaovan'ny olona chantage ianao, iza mijoro eo anoloanao amin'ny resaka ampahafolony a, na tsy ampahafolo-karena ihany fa resaka zavatra hafa, ny resaka faux miracle, ny resaka faux prophétie, ny resaka toriteny tsotra ohatran'izao ataoko zao a, zavatra isan-karazany, de lazainy fa selon la Bible fa ao ambadiky reny dia mila misokatra ny masontsika hoe lay danger ilay izy a chantage ny démonie. Sinon jerevo ny fampitehany eto amin'ny firenetsika, il suffitsika hoe monsieur laisser faire foana, avelatsika foana le izy hanapaka sy hanjaka, fa tsy mandray décision isika amin'ny lafiny mahampino atsika. De ao anatin'izay finoana izay koa plus que vainqueur, raisiko ny décision, de tsy manaiky an'ilay fampiarana, tsy manaiky hiarana ihany koa, aza manome fitoerana ho an'ny devoly any, de toerako ny devoly fahavaloko a, tsy avelako hanapaka sy hanao chantage eo amin'ny fiainako. Amen. Mampahery atsika aza avela azo toerana eo amin'ny fiainanao ny démonie, hanao chantage, aza avela miteny akory izy, aza se permettre manisy porte ouverte ahafahan'ny démonie manao chantage eo amin'ny fiainanao. Io mety hoe na ny fianakavianao ary, olona akaiky anao ary, na ny vadinao zao ary, possible izy manao chantage aminao. Io na ao anaty fandriana ary, possible io manao chantage, resaka mofo kely, miala tsina hiteny an'izany, ka tsotra be, zany zavatra rehetra zany de tahiriko amintsika mba ahafahantsika mandray lesona, ary tsika moa mizara ao anatin'ny resaka esprit ouvert foana. Ohatra farany a, hitanareo reny le fandevenana an'iren'ny Elisabeth reny, resaka chantage be reny. Misy président africain tsotsotra nafarana, de lay cérémonie asiana toriteny kely, asiana famakina soratra masina, dia
misy an'le vehivavy afa ho volokoditra mihoatra ny zareo eropeana iny a nitoriteny fa misy jeu na séduction be, misy enjeu politique be ao ambadik'ilay izy. Fa za zany du moment hoe mahantra foana Afrika, surexploité foana Madagasikara. Fa reny rehetrarehetra ireny a ninona natao voulu ireny cérémonie miankohaka eo amin'ny faty razana. Ora nefa ny culte mandeha ihany, abomination. Fa ny olona tsy misokatra maso, tsy manana discernement ao ambadik'ireny. Quelle cérémonie, quel culte tsara namany ireo ankohonana ao amin'ny palais ao Londres reo. Tena généreuse reo, araka an'Andriamanitra ireo, tena manao ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ilay balance hoe chantage, ilay esprit en démonie miaroaro ao anatin'izany. Tsy misokatra amin'izany maso. Mahireza, izay ny afaka nozaraina tamintsika anio. Tsy misy ikambanan'i Kristy sy Beliala ao amin'ny resaka famonjena. Koritiana toko 2:4-5, Koritiana 2:4-5 misy an'izany. Kristia dia ny Kristia, vokatry ny fanahy, hazo tsara, mamavoa tsara, tsy misy resaka Beliala amin'izany, tsy misy anjara toeran'ny chantage biblika sy ny esprit ohatran'izany fangarongaro amin'izany. Zay ny azo nambara fa mirary soatsika rehetra tain'i Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny. Sotranao Tompo Ray Masina tsy toa raha mbola afaka nizaran'izay loha hevitra momba ny chantage biblika izay. Betsaka ny azo ambara fa ianao no mitondra révélation any am-pona tsirairay avy any Tompo par rapport amin'izay zavatra nambara izay. Isokafan'ny fisainanay sy ny fieritreretanay, isokafan'ny fonay ihany koa ahafahanay mamantatra ny sitraponao manoloana ny fipetsin'ny Satana ao anatin'ny tontolon'ny fanaovany chantage ny amin'ny sitraponao ahafahany manisy pression eo amin'ny fiainanay, ahafahany ny agent izy ireny mi-extorquer profit, mi-extorquer de l'argent, mi-extorquer zavatra ohatran'izany eo amin'ny fanomponay ka mahatonga anay ho faible, mahatonga anay ho déstabiliser, mahatonga anay ho tena hoe ho à terre, tsy afaka intsony hanao ny sitraponao resy ao anatin'izany. Sokafony masom-pananay Tompo, meo anay ny fahafana, izay toeran'ny fanahin'i Kristy ny toeran'ny fahafana, ary meo anay ny fahafantarana ny marina fa izay ihany Tompo ny lala tokana fantatray ny marina, ary ny marina no mahafaka anay tsy mandeha ny fahafantaranay anao Jesosy Kristy. Jesosy Kristy tsy misy afa-tsy anao ny marina, ianao sy ny ray izay iray ihany. Ny ata sy ny dera tsy voninahitra dia ho anao irery ihany. Vangio manokana ireo tsy salama, ireo mangataka fanasitranana. Fantatrao ny ranabavy izay mifanoratra tamiko manokana tany amin'ny MP dia anao mamangy azy. Alleluia. Ny anaran'i Jesosy Kristy ny raha mahery ny fitsanganana ny maty ny fanalahidin'ny fahafatesana, hery ny filazantsara, izany ny tomboka sy anjany vavaka izany. Raha soatsika rehetra dia tahian' Jesosy Kristy mamirapiratra eo amin'ny voninahiny daholo. Veloma tompoko.